tahaka nefa fanaondro section ato amin'ny vondrom-pianabazana ASM dia nanokana fotoana ialana voly tany amin'ny sehatra fialamboly sy fanatanjahantena ASM Manjevo ny teo anivon'ny UFPA ASM ny alarobia fahavalo amby roapolo ny volana May lasa teo. Itsidika an'izany fotodrafitrasa izay tsy misy mpanana eto Antananarivo afa-tsy ny ASM iny manana izany sehatra izany izay misy azo anaovana fanatanjahantena maromaro toy ny volley, foot, basket, tennis sy ny fanaovana ihany koa jeu isan-karazany, billard, baby foot sy ny tennis de table, pétanque sy ny karazany ary misy piscine ihany koa eto izay tsy misy afa-tsy ny ASM ho ihany ireo no manana an'izany sehatra izany ka rarotina ity andro an'ity mba hitondrana ny mpianatra mba ampahafantarana azy ireo ny zavatra misy eto amin'ny vondrom-panabeazana ASM. Zava-dehibe tokoa izany satria sady sehatra fialamboly fotsiny fa fanabeazana ihany koa ity sehatra ity tonga teto mihitsy ny fotoana vondrom-panabeazana ASM nampahafantatra an'ireto mpianatra reto ary nanome torohevitra sy anatranatra maromaro izay tena zava-dehibe tokoa anay ny fahatongavany teto ka dia misaorana be dia be azy tamin'ny fahatongavana sy ny fanomezana an'izany toromarika sy torohevitra isan-karazana izany ahafahana miatrika indrindra ny hoavin'ny reto tanora malagasy izay mianatra sy manao fahalalana eto anivon'ny UFPA ASM. Maro karazana ireo lalao izay natao nandritry ny tontolo andro. Nafinaritra ihany koa ny toerana sy ny fiarahana ary ny rahina avokoa ireo mpianatra sy mpanabe nandritra izany hetsika izany. Tahaka anazy dia mahafinaritra be satria nitambatra daholo ny organisation rehetrarehetra izany hoe nanjaka be firaisan-kina teo aminay na ny L1, ny L2, na ny L3, na ny formation professionnelle amin'ny informatique dia hitako hoe lasa mifandray kokoa ny ankizy izany. Aty Anjeva androany dia tena nafinaritra ary afa-po tokoa izay mpiara-mianatra izay nitarehan'ny président Ratrema William vondrom-panabeazana ao amin'ny ASM. Afa-po izahay satria betsaka ireo kilalao toy ny baby, pétanque, basket, ny foot. Mariana fa mbola mandray ireo lina amin'ny formation professionnelle trany ny ao anivon'ny UFPA ASM. Ny mahakasika ny UFPA ASM moa dia misy ny formation professionnelle sy ny bac plus ka ny formation professionnelle dia mbola mitohy hatrany ny fandraisana ireo mpianatra izay manao langue anglaise, française, comptabilité, technique de secrétariat moderne ary comptabilité mbola mitohy hatrany ny fandraisana ireo mpianatra isan'andro ary misy ny famoahana mpianatra koa isan-telo volana izay mahazo certificat ara-panjakana. Isy ihany koa ny voyage d'études izay ho tanterahana amin'ny volana Jolay ho avy izao.